faliana indray no hiara-banitsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy sy fotoana izao. Mangatsiaka ny andro dia somary mitanimandry kely nefa mba te hizara kely fampaherezana sy lalana amintsika ao amin'ity anivy ity. Ny lohahevitra ho resahana dia hoe ahoana ny ahaizana manavaka ny fanahy mamitaka sy ny fanahy avy amin'Andriamanitra, ny izy sy ny tsy izy. Le izy aloha tsara ho marihana fa samy fanahy le izy. Zany fanahy zany dia hery taona, hery miasa. Zay mahatonga ny Baiboly amin'ny Asina Apôstôly voalohany dia ny fahavalo hoe hahazo hery ianareo izy Jesosy amin'ny andro hilatsahan'ny fanahy masina ao aminareo. Na fanahy mamitaka io na fanahy tena avy amin'Andriamanitra dia samy manana hery eo. Tadio zay, samy manana hery. Ka eo indrindra no tsy aiza manavaka an'ilay izy. Ohatrany hoe samy mety daholo, ohatrany hoe samy tena izy, ohatrany nefa ary mamaky ny Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany tsika dia mampirisika antsika ny tenin'Andriamanitra hoe ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Zany hoe adidiko, andraikitro, adidinao, andraikitrao eo amin'ny fanontona tompo ny manavaka, tena manavaka tsara mihitsy hoe tena fanahy masina ve ty miasa ty sa fanahy mamitaka. Eto ary dia te hanazava kely aminao mandritra ny minitra vitsy hoe ahoana moa zany mari-pamantarana hoe tena izy io na tsy izy. Voalohany indrindra aloha misy fahamarinana, dia tsy hoe za akory mahay be fa araka izay mba fahatsapana kely sy ny expérience efa hita dia zao zany zavatra tsikaritra amin'izy ireny. Voalohany aloha zavatra efa be aloha tsika hiresaka momba ny tena hoe fanahy masina, fa horesantsika voalohany aloha mahakasika ny hoe fanahy mamitaka. Ahoana zany mari-pamantarana hoe fanahy mamitaka io? Mari-pamantarana hoe fanahy mamitaka io dia eo amin'ny resaka vokatra. Dia eo amin'ilay resaka vokatra zany to dia hita mihitsy hoe miroborobo am-boalohany zany ny fanahy mamitaka, tena miroborobo ary tena hoe mahasarika olona be izy. Zay zany ahafantarana hoe fanahy mamitaka aloha, miroborobo am-voalohany. Famarinana faharoa, tsy maharitra, tsy manam-paharetana ny fanahy mamitaka. Fahatelo, tsy mahay manetry tena. Rehefa fanahy masina zany mora alahatra zany, fa indrena avy any ambony ozy ny tenin'Andriamanitra dia madio aloha, faharoa manarak'izay mora alahatra. Fa ny fanahy mamitaka dia tsy azo alahatra mihitsy ary tsy azo alamina, tsy mahay manetry tena. Zay zany problème fanahy mamitaka. Ka mila mailo ianao zany eo amin'ny resaka fampianarana mivoivoy eto sy eroa. Maro amin'izy ireny no miroborobo fatratra, tena misarika ny olona mihitsy. Ary faharoa manarak'izay le maharitra mandrakizay jerevana fa aza hoe zavatra mandalo. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny hoy Jesosy. Ka raha tsy manam-paharetana ilay olona mitarika na tsy manam-paharetana ilay ataontsika hoe ilay vondrom-pivavahana. Aleo ataontsika an'izay fa fiangonana zany moa ino olombelona ny fiangonana fa tsy vatantrano. Ataontsika hoe vondrom-pivavahana zany hoe olona maromaro mitambatra zany izay ny taonanao ho amin'io vondrom-pivavahana io. Tsy maninona ataontsika hoe fiangonana raha zay mahazatra anao. Raha misy olona mitaonanao ny fiangonana anankiray ka tsy maharitra le izy, vitanao hafahafa be le toe-panahy, tsy manohitra fahotana, tsy mitaonanao handositra ny elo. Zay koa zany dia efa fanahy mamitaka zay. Tsy mitaonanao handositra ny elo, tsy mitaonanao hiala amin'ny fahotana, ohatrany mampahy tsy ahitana fiadanana, fanahy mamitaka zay. Ary zany zavatra zany dia efa zavatra niseho andray andro mba nisofiko zao mihitsy ny nandrea fa ireo olona ireo dia tratran'ny fanahy mamitaka ary tsy nahita fiadanana fa ranomaso lava, tebotebo lava. Ry havana, eto dia
hitsambikina sady am'le zavatra faharoa zay resahako ny fanahy masina amin'ny Galatia toko fahadimy andin'ny faharoa amby roapolo tafiditra ao ny fiadanana, fifaliana sady manome fifaliana, manome fiadanana ary misy fitiavana koa. Zay zany ahafantarana ny tena hoe fanahy avy amin'Andriamanitra, sady misy fifaliana ao, misy fiadanana, misy fitiavana. Ka anjarantsika zany mandinitra tsara ny tena fanahy masin'Andriamanitra miasa ihany koa dia hoe tsara ilay vokatra. Io ihany no aza miala amin'ny Galatia toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo fa io ny vokatry ny fanahy masina. Ary amin'ny Efesana toko fahadimy indray andininy fahavalo dia lazain'ny ten'Andriamanitra hoe fa ny vokatry ny fanahy masina izy dia ao amin'ny fahitsiana rehetra, ao amin'ny fahamarinana ary ao amin'ny fiadanana. Fahamarinana, misy fahamarinana koa zany ao amin'ny tena fanahy masin'Andriamanitra marina miasa. Voalohany zany iverenao kely le fahamarinana tany voalohany tamin'ny resaka fanahy mamitaka teo. Ny fanahy mamitaka dia tsy maharitra, miroborobo am-boalohany tsy maharitra. Faharoa, ny fanahy mamitaka ihany koa dia tsy mahay manetry tena, tsy mahay manetry tena. Dia zay zany atao différence eo amin'ny fiainanao rehefa mizaha toetra fanahy miasa eo amin'ny zavatra anankiray dia mareo hoe miroborobo am-boalohany ve izy avy teo, maharitra ve, mahay manetry tena ve le olona, manam-pitiavana ve, misy fifaliana ve, misy fiadanana ve, misy fahasambarana ve, misy fahonoana koa ve. Raha ireo zavatra rehetrarehetra reo amin'ny Galatia toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo eo ihany ny tsarantsika azy, fa raha tanteraka ireo zay no hoe fanahy avy amin'Andriamanitra. Fa raha ohatra hoe tsy tanteraka ireo dia voafitaka zany. Ka toy ny apôstôly Jaona ny teny an'io teny ao Jaona voalohany toko fahaefatra andininy voalohany io dia tena misy antony lehibe mihitsy averina amintsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny hoe ry malaly aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy. Anjarako ary anjaranao ary any amin'ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra izay atao any, adio fa misy fiasan'ny fanahy amin'ireny toerana rehetrarehetra izay alentsika, na any ambanivohitra be any izy anao dia afaka tonga any ny fanahy mamitaka, na any andrenivohitra be anao dia tadio fa afaka tonga any ny fanahy mamitaka. Fa anjarako sy anjaranao zany mamakafaka tsara hoe mba, satria tsika mantsy etoana olona ho any an-danitra, tsika mantsy mitady an'ilay tena fahagagana avy amin'Andriamanitra fa tsy fahagagana mamitaka. Dia anjarantsika zany ny discerner, angataon'ny tompo mihitsy ny esprit de discernement. Miala tsiny amin'ny teny frantsay moa zany fa maro ny olona saro-piaro amin'ny teny gasy, fa zay angamba ny azo ilazana azy mazava azy tsara hoe mila mangataka ny esprit de discernement zany hoe fanahy ny fahaiza-manavaka, fanahy ny fahaiza-manavaka amin'izay atao rehetrarehetra. Dia efa fantatsika tsara moa fa ao amin'ny Galatia toko fahadimy andininy faharoa amby roapolo io aza miala amin'io, fa io no mampamantarana ny tena ahafantarana hoe tena fanahin'Andriamanitra marina miasa. Dia zay ary dia manao velona antsika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy dia ny tompon-daholo. Io no atao tompoko.